mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy izay mitonga eto amin'ity fandarana manokana izay andraisantsika ny lesona ho an'ny lehibe ity amin'ity talata ity. Mirary ny soa anao izay manaraka tsy tapaka izao fandarana izao ary ety am-pandohana dia ny fanahy masina ny andrakotra anao sy hanampy anao ny amin'ny fanazavana ny ten'Andriamanitra. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavaka isika. Tompoandriamanitra io mbola velom-pisaoranao izay efa mbola menao izao fotoana izao indray fa ny mandika ny teninao. Fa azo ny foamam-pananay andray izany ary aoka tanolonaka tokoa ny vonay. Aminaran'i Jesosy, amen. Teny lesona antsika androany dia manao hoe hafatra toriana ny filazantsara mandrakizay. Hafatra toriana ny filazantsara mandrakizay. Asaiko ianao ny amaky ny Apokalipsy 4:4-5 sy ny 7. Lafininina amin'iraka Andriamanitra no hitanao ao amin'ilay hoe filazantsara mandrakizay izay ambaran'ilay anjely voalohany. Ao amin'ireo andinireo ihany manko no ahitana ny teny hoe mandrakizay sy filazantsara mifandray ao amin'ny soratra masina. Vaovao mahafaly momba ny fahasoavana natolotra ho an'ny olona rehetra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny filazantsara. Mba nehoina fahasoavana sy fahamarinana amintsika no nahatongavan'i Jesosy teto amin'izao tontolo izao, ity izao tontolo izao izay misy antsika ity. Tsy nisy fahotana ny fiainany ary maty natao sorona, nisolo-antsika teo amin'ny hazo fijaliana izy, nitondra ny sazy ny fahotantsika. Nitsangana tamin'ny maty izy ary niverina ho any an-danitra, nasandratr'Andriamanitra ray ary nanao asa fanelanelarana ho antsika ankehitriny ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra. Tsy ho ela dia ahatanteraka an'ilay teny fikasany lehibe indrindra izy, niverina amin'ny kery sy voninahitra ary ametraka ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany aorianan'ny arivo-taona. Fahamarinana manan-danja ao amin'ny filazantsara mandrakizay avokoa ireo. Miavaka mazava ny mandrakizay an'ity hafatra ity, tokana ihany ny filazantsara afaka hamonjy antsika. Tsy miovy izany mandra-pahatanteraka ny asan'Andriamanitra amin'ny fahafenony ary tsy hisy filazantsara hafa intsony ratsy izay. Mandalo dia lasa, miditra dia mivoaka ny fampianaran-diso sy ny famitahana. Fa ny afa-pamonjena, ny filazantsara mandrakizay kosa dia tsy mba miovy izany. Ho an'izay mino sy mankatoa an'izany eo amin'ny fiainany dia hovaliana soa tokoa. Mena antsika ankehitriny koa ny iraka izay efa nomena ho tanteran'ireo mpianatra voalohany ary tsy maintsy manohy ny asa amin'ny fanaovana mpianatra ho an'i Kristy isika na iza na iza. Kanefa karazana mpianatra manao ahoana moa izany? Olona tsara, mahatoky, manolo tena tanteraka sy be fitiavana ve ilay tiana ho lazaina eto? Zava-dehibe tokoa ireo toetra ireo, saingy tsy ampy. Ny olona ataontsika mpianatra dia tsy maintsy miorina amin'ireo foto-kevitra rehetra momba ny maha-mpianatra ao amin'ny Baiboly ka ny tanjon'ny faratampony dia novonina sy hanomana ny hafa ho amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy ilay mpampianatra fanondroana. Ny fanambarana ny fahatongavan'ny fitsarana dia filazana fa efa akaiky ny fiavian'i Kristy fanondroany. Ary io fanambarana io no atao hoe filazantsara mandrakizay. Noho ny fitoriana ny fiavian'i Kristy fanondroany sy ny filazana ny fahakekezany dia aseho ampahany fototra ao amin'ny hafatry ny filazantsara izany. Fanontaniana mipetraka dia hoe inona moa izany ny ifandraisan'ny fitsarana ny filazantsara mandrakizay ao amin'ny hafatry ny anjely voalohany? Asaiko ianao anaraka sy makafaka an'izany ho amin'ny lesona rapitsy fa ho valiantsika izay. Fa amin'ny androany kosa dia aoka ho fantatsika io asa nanoran'Andriamanitra io, ilay filazantsara mandrakizay ka dia ny anao antsika tsirairay avy, ny olombelona rehetra tsirairay avy ho mpianatra Kristy, tsy ho mpiangona fa ho mpianatra. Dia ny irina dia ianao tsy ho mpiangona intsony fa ho mpianatra. Izany hoe fa mandray an'ilay hafatra, manahy an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy
ary miasa miara-mombonantoka amin'ny Kristy, manao ny asa izay nataon'i Kristy, ary izy irery ihany no fototra hijoren'ny finoantsika tsirairay avy. Amen. Vavaksika ry Andriamanitra tsara indrindra izay ny-danitro mbola misaotra aminao ny amin'izany lesona menao anainy io izany, dia mangataka aminao izay mba ho avoazinao mandrakariva ny fanoloran-tena, ny fiarahanay aminao, ary ihany koa mba arakaraka ny tombon'ny fotoana dia hanao fanandramana vaovao mandrakariva aminao izahay. Ampio izahay mba takatra ny tianao ambara isanandro isanandro, ka ahay hanongilatsofina, ahay eny ny bitsika ny fanahy, ary ahay hanaraka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isanandro.